Maromaro ny tapatapam-baovao tsara ho fantatritsika fitina ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny momba azy ireo anaraka ny tapatapam-baovao arsika. Mpanao gazety miisa 2 manerana ny nosy no azo karatra mamatianina manara-penitra na ny carte de presse. Ny 7 amin'ireo dia veto analamanga raha toa ka 5,7 kosa ny fitambarany avy any amin'ny faritra. Amin'ny herinandro avy izao no fantatra fa izaran'ireo karatra mamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety ireo. Ary azo izany avokoa ireo mpanao gazety rehetra izay nafiny fepetra. Mandritra ny 4 taona iasan'ireo mpanao gazety no faharetan'ny karatra. Ka ny komisionna sy ny OGM na ny Ordre des Journalistes de Madagascar no miara-miasa amin'ny fanatanterahany mihetsika io. Andian-jatovo tsy ampy taona miisa 7 no voasambotry ny polisy teny Tosy be masoandro ny 15 ny volana melasa teo. Teo aorian'ny fitarainana matetika amin'ny fanaovana andian-jatovo rodibe amin'ny fanendahana eny amin'iny faritra Tosy ny manodidina iny no nahafahan'ireo mpitandro filaminana ny sambotra azy ireo. 13 taona monja ny voalasa fa zandriny indrindra tamin'ny retim-panendaka ireto. Avy hatrany moa dia nentina teny amin'ny komisaria Tosy izy ireo ka tao aorian'ny fanadihadiana natao dia efa natolotra amin'ny fampanoavana ny alatsinainy teo izy ireo. Ary tanana vonjy maika eny Anjanamasina izy 7 lahy no izy ireo mbola tsy ampy taona avokoa. Mpitoroka rongony 4 ny voasambotry ny polisy avy eo anivon'ny CSP3 Antaninandro. Nandritra ny fisavana elakelan-trano natao teny Ampandrana, Anjanahary ary Andravoanginy no natratrarana azy ireo. Fantatra fa maro amin'ireo mpanendaka sy mpanao sito mahereny amin'ireo faritra ireo no midoroka zava-mahadomelina mialohan'ny hanaovan'ny asa ratsiny. Fidorohan'izay mitarika azy ireo hanao fetsika feno fasahiana toy ny vono sy ny tsindronantsy. 17 taona ny zandriny indrindra amin'izy ireto raha lehilahy 15 taona kosa ny zokiny indrindra. Nambarany avy eo anivon'ny komisaria Antaninandro koa fa hoentitra izy ireo amin'izay fihetsika miseho mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana. Ny fahatarahan'ny famohanentana tao amin'ny Seranan-Tsambony Toamasina no nahatonga ny tsify sy ny solika tao Toamasina omaly. Fahataran'izay nampisin'ny filaharam-be tamin'ny tombon-tsolika sasany tao an-toerana. Raha ny loharoan'ny vaovao avy tamin'ny ofisy malagasy des hydrocarbures na OMH anefa dia nandalo ihany izany rehefa miverina amin'ny laona ny famatsiana solika amin'izao fotoana izao. Nanamafy ihany koa ny talepitantana Laurent Rajonarvelo fa ampy-hamatsiana ny Madagasikara ao anatin'ny iray volana sy tapany ny tahirin-tsolika misy. Ambonin'izay koa dia efa ho avy amin'ny volana Jona ihany ny solika nafarana manaraka.